aza manenjika ny olonanao amin'ny vavanao manginy izany. Mila manenjika azy ianao sady milaza hoe haiko hoe iza dia haiko hoe aniza zanak'Andriamanitra velona mpandainga ianao sady tsy haharesy azy zany. Izao ny zavatra lazain'Andriamanitra fa afaka no azoko teny fikasanao amin'ny teniny zany ary tsy hanao zavatra izay tsy misy ny tsara indrindra no lazaino azy zany enao ave za tsy hialy zany. Fa mila vonina mijoro amin'ny toerantsika sika dia mandany hijanona foana. Tsy mbola tary zany ny fanombohana indray fa aza mihevitra na dia kely aza hoe rehefa manao dingana ianao dia tsy hanao izay anoerananao mihitsy koa ny fahavalo mba hisintonanao iverina. Mety ho fanafiana amin'ny saina izany, mety ho fanafiana amin'ny alalan'ny olona izay tianao, izay milaza hoe tsy havita izany ianao. Ka tiako hianatra lesonareo izao avy amin'ny laroa amin'ny Baiboly, iray amin'izany Nehemia. Ka handany fotoana kely sika eo amin'ny boky Nehemia dia hiodina hijery teny hafa ihany koa avy eo fa tena misy tantara eto izay hitako fa hanampy anareo. Ka Nehemia 4 miaraha amiko ihany ary fa tena feno lesona tsara ao. Ka zao ao amin'ny 9 mahitsika hoe ny ray saina daholo izy rehetra niadina notran Jerosalema, anandratra sy hiteraka korotana ary faharesena. Fa noho ireo no nanaovantsika ny vavakintsika amin'Andriamanitra sy anaovantsika ny fiambenana andro aman'alina. Tena tiako dia hitanareo anaty zavatra izany fa tonga mely azy ny fahavalo dia nivavaka izy, tonga nohatra azy ny fahavalo dia nivavaka izy, fahavalo tonga nafika azy dia nivavaka izy. Ndao hianatra hivavaka avy hatrany ary fa tsy ho tara. Ndao sika hivavaka avy hatrany tonga dia mivavaha avy hatrany fa aza tara, mivavaha avy hatrany fa aza tara. Aza miandry izay vao mivavaka tonga dia mivavaha avy hatrany. Dia avy eo 14 ilay mpitarika ny Joda no namaly hoe ny olona rehetra manomboka mihereraka izao ka Nehemia izany tsy miatrika ny devoly fotsiny ihany teo fa na dia ny olony aza dia nalemy sy efa reraka ihany koa dia nefa mila olona matanjaka teo. Mama nareo ve mba nahatsiaro hoe ianao rehetra sisa natanjaka tao amin'ny fianakaviana? Haiko hoe ahoana nareo madama matetika? Ny lahy mahafinaritra, ny vehivavy mahafinaritra. Fa betsaka koa ny zavatra ataon'ny vehivavy matetika. Ireo zaza mitady anao, ny vadinao mitady anao, ny renao mitady anao, ny nenitoanao mitady anao, zanao tahaka ny hoe izay zao mikarakara reny sy nenitony ny ray amin-dry zareo 70 taona indray 920. Tsy efa tsy misy atao ntsony akory, izany hoe mahazo antso telo avy any an-trano fitaizana zany zao. Tsy misy zany mandeha zany aka hoe tsy nisy ny antso. Dia matetika zany efa tena mandreraka mihitsy fa afaka manao izay asain'Andriamanitra tao koa ao amin'ny Kristy ilay mampahery ahy. Aza mba miteny hoe tsy lasa tena sarotra be zany fa ataovy hoe mahay ny zavadrehetra asain'Andriamanitra tao koa amin'ny alalan'ny Kristy ilay mpampahery ahy. Ka teo zany ny olona manodidina azy dia efa tena reraka. Mila olona mbola matanjaka teo. Rehefa misy olona ilaina mbola hatanjaka, aoka ho ianao zany. Rehetra ny tena azy zao hoe za no hanao ilay olona matanjaka. Tiako koa zany. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Zao, jereo ilay 14. Ary ny mpitarika ny Joda nanao hoe mihena dia mihena ny herin'ny mpitondra entana. Miareraka izy ireo ary be ny korotam-bato sy ny tany ka dia tsy maharafitra ny many izay. Ary koa ny fahavalonay nanomboka nameriny izay lazain'ny fahavalo zareo, aza mba mameriny izay lazain'ny fahavalo fa izay lazain'Andriamanitra averina. Ary koa ny fahavalonay tsy nalala izy na nahita raha tsy tonga voany sika ka nahafaty azy ary mampitsahatra ny asa. Ary efa tonga ny Jiosy izay nonona teo akaikindreo ka nanao taminy hoe tena tiako io hoe impolo. Azonareo ve zany? Tena taminay impolo izy. Na avy aiza nareo dia miverena ty aminay. Tiako takatrareo fa ny fahavalo miasa nohitra izay olona mbola milamina tsara. Ianao zany manao izay mba inonao fa asain'Andriamanitra ataonao. Manao izay mba hifantohana amin'ny zavatra izany ianao, mety hoe entomody na hoe mety zavatra hafa. Azonareo mety ho tsapanao ho antsoin'Andriamanitra ho reny mampianatra ao an-trano ianao dia tena miezaka mafy nifantoka amin'izany dia misy zavatra foana miazona anao hiala amin'ny fifantohanao dia manao fandroritana anao hiala amin'izany toerana izany dia avy eo tonga aty dia manao zavatra hafa indray. Misy olona avy andro manana olana amin'ny fifantohana ny amin'ny fijanoana amin'izay verinao fa tena adidinao marina.
marina efa samy manana tokony ataontsika sika fa tena sarotra matetika zany manao ny anjaranao zany piray monina miaraka eo an-tanàna eo zay tsy miraharaha loatra ny amin'ny fananganana rindrina zay tsy mijoro zao izy matahotra sady hoe nandreny amin'ny fahavalo izy nakany amin'ny emizy sy ireo olona nanangana ny manda sady naveriny impolo mihitsy impolo izy no nilaza tamin'izy ireo mila avelanareo zany asany de tongava nareo manam-painay fa mila manapa-kevitra nareo amin'izay hijanonanareo amin'izay asain'Andriamanitra ataonareo nareo ve mihevitra fa tsy misy fanoerana mba hivononana amin'izao conférence zao zany zao tena feno fanomanana maro fa mila mifantoka foana ianao mifantoka amin'izay inonao fa hoe anjara ndraikitrao firy aminareo zao ny mora very fantohana kely tato ato fa betsaka ny zavatra mangalatra fifantohanao tena tiako zany impolo tena sikolona teo amin'ny fitoerana ambany ivelany manda sy teo akariary eny nalatry ny olona araky ny fokony avy samy tana sabatra sy lefina ary tsy pika zao rehefa ovakiko aminareo ny ambazany zay tsy nanako fotoana novana azy de zao no hitanareo mbola nytoy ny asa ihany zareo ny fahavalo tonga nohatra foana fa zareo koa ny asa ihany ny toy nanohatra azy ny fahavalo fa nanapa-kevitra ny anohy ny asa zareo rehefa ny aratsy zany de natsasaky ny lehilahy ny asa ho an'ny manda ary ny atsasany indray nitsangana hiaro amin'ny fahavalo manana ekipa mpivavaka zay zay mivavaka ao any asa fanomponay isan'andro 5 andro isan-kerinandro fa tsy ho samy voaka zany dia anao ny ray amin'izao zavatra zao raha tsy manana olona any amin'izay mivavaka ho an'izany rehetra zany laza zavatra aminareo tokony ankasitrahantsika reny olona zay mivavaka ao antsika amin'ny fiainantsika reny fa nananampy ananganana ny manda ny Jerosalema sy ananganana fiainana maro mila olona zay joro iambona ary rehefa ny ratsy zany de tiako lay hoe ary tena ho tsara mihitsy hoe rehefa ny ratsy zany de mila miompana amin'izao ianao amin'ny tenanao ny ratsy zany ka ny asa tanana ilany zareo de ny azona sabatra ny tanany ilany fa mbola ny toy nanangana manda ihany zareo ainareo ve zany sabatra zany sa tsy ianareo ten'Andriamanitra zany ten'Andriamanitra zany ka rehefa mbola miasa ianao ka miezaka ny amity tsara aminao no miasa tanan'ila de miazona sabatry ny fanahy amin'ny tanana ilany mitondra ny ten'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra zany tena tiako zany Efesianina 9 zay miresaka fiadiana ara-panahy zay mefara zany amin'izao mefara mivavaka zany amin'ny 9:20 fa melokely ny ola zay ny hoe ampiasao ny sabatry ny fanahy diky zany hoe ampiasao ilay tenin'Andriamanitra anohitra ny fahavalo aza mamerina izay lazay ny fahavalo anao zany raha iso ny sabatra ao de lazao zay lazain'Andriamanitra fa tsy zay lazain'ny devoly efa nisy olona tonga anteny tamiko aza hoe zao hitanao natakan'ny devoly de hoy aho hoe andraso aloha eny ary andraso kely fa tsy azoko tsara ianao eto mahakany fotoanako nangataka tamin'ny fotoanako ianao ilazana amiko hoe ainao fa ny devoly zany de ainao fa mandainga izy de tezitra amin'izay ianao de za ve no mila manao zavatra amin'izany raha ainao fa ny devoly zany sady hoe mpandainga izy de nahoana ny mbola manaiky ihany manao zay anangananao zay mba hihodinao sady hijoroanao andresenao zay goavana be manohitra anao de ilay tsy amelanao zany mandra-piadinao aminy ka metranao azy any amin'ny toerana misy azy any Davida zao de voaositra ho mpanjaka betsaka aminareo koa ny voaositra ho mpanjaka amin'izay zonareo efa voaositra 20 taona meloa izy melohan'ny satroany satro-boninahitra zany 20 taona zany de tena tahaka nofo ratsy mihitsy fa ny atamin'izay ngeza indrindra izy mbola nisedra ny Goliaty izy melohan'ny satroany zany mbola niatrika ny Saoly koa izy melohan'ny nisatroany izany afaka milaza zava-miafy na ve za koa zao tsy tonga de lasa hoe lay manao vavaka hoe Andriamanitra ampiasao Andriamanitra eo tiako ampiasainao de aveo tonga eto amiko nareo toetra se zareo no mpinao ampiasana anay
hitako fa tsy tokony asa ntsony angamba afaka miaravavaka aminao ve mba nanako asa afandray satria ireo olona ireo tena irery a tsy misy miara misakafo amiko tena ratsy be zany Joyce za ohatra ny hoe andraso aloha andraso tsaroka roa taona lasa nangataka ianao ivavaka ny mba hampiasan'Andriamanitra anao zao ianao miteny hafa nataony ao amin'ny toerana feno olona maty ianao de nao reny ny fahazavanao de ty hialandray hoe ianao fa atao hoe tsy mahazo aina za reny ny kristianina amin'ny fianakaviana tsara zany efa mba misy anao aza aoko ka raha mbola misy anao ako hoe fiainao an'Andriamanitra ianao misy fanantenana hitanareo raha miaritra zavatra hatramin'ny farany ianao tsy maintsy efara amin'ny fitahiana be amin'ny fiainanao ianao de te hitondra anareo amin'ny toerana ray ary mihoatra ray anareo mikasika ny Elisa zany tena olon'Andriamanitra fa mahitsy koa zao Elisa de nanao fahagagana maro tsy nampino mihoatra noho ny nataony Eli satria izy nangataka ho an'ny anjarandroa ho an'ny fanahin'ny Eli matetika ianao miasa miaraka amin'ny olona zay tsy mba mora raha miasa mihitsy sady mandre fimonomononana betsaka avy ato azo ao ianao tsy te hitsoaka izay zava-tsarotro zany satria na de misy zava-tsarotro aza misy antony Andriamanitra mametraka anao eo mety misy zavatra tiany ianaranao eo misy zavatra tsoana avy ao ka mampanjaka faharoa toko faharoa ary noho ny efa mpakariny Jehovah ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Eli de niarana andeha avy tany Gilgal isy Elisa ary Eli niteny tamin'ny Elisa hoe masiny ianao mijanona eto fa Jehovah efa naniraka hatrany Betela fa hoy Elisa raha vela koa Jehovah ary raha vela koa ny ainao tsy andaonao mihitsy ka nakany Betela izy roa lahy ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany zay tao Betela ka nanao taminy hoe fantatrao ve fa nio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao izy fantatro zany fa manginonareo ary Eli taminy ry Elisa masiny ianao mijanona eto manino izy niteny hoe manginonao fa mbola mifantoka izy Eli niteny taminy hoe mijanona eto miangavy ianao Jehovah naniraka ho any Jeriko fa hoy izy hoe raha velona koa Jehovah ary raha velona koa ny ainao tsy andaonao mihitsy ka de tonga tany Jeriko izy ary io zanaky ny mpaminany zay tao Jeriko nanatona ny Elisa ka niteny hoe fantatrao fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala ho any ambony lohanao ary izy namaly hoe fantatra any zany mangino raha ny atsasany amintsika ihany miady amin'ny devoly amin'izany enareo ave hoe raha ohatra sika ka tsy andao fotsiny sika tonga de hihoatra ny devoly ianareo ve nidinga teny hoe fiaretany maritra noho ny devoly Eli niteny taminy hoe jereo intelo Eli no nanao zay ialany Elisa taminy indro ny olo-kafa no nanao izay andinana ny lohany fa mbola ho ihany izy hoe andiny fahena ary hoe Eli taminy masiny ianao mijanona eto fa Jehovah efa naniraka ho any Jordana fa hoe Elisa raha vela koa Jehovah raha vela koa ny ainao tsy andaonao mihitsy tena andeha izy roa lahy ary nisy 50 lahy zanaky mpaminany nijanona tandrifiny teny lavitreny fa izy roa lahy kosa tsakiny teo amoron-Jordana ary Eli nandray ny kapotiny namaly azy de nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano ka de nihita tamin'ny mainy izy roa lahy eto zany zareo de nandita ny maina teo afovoan'ny Jordana zany aloha tsy ratsy tena tsara zany ary noho ny efa tafita izy roa lahy de hoy Eli tamin'ny Elisa angatao izay ataoko anao de tsy mbola misaraka aminao ary hoe Elisa masiny ianao aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy hoy izy hoe za tsy mitady izay anananao fotsiny fa anjarandroa amin'izany no ilaiko zaho jereo ty fa hoy izy sarotra nangatanao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao de ho anao ihany zany fa raha tsy zany kosa de tsy ho anao zany azonareo ve zay nazainy teo raha afaka miaritra izao hatramin'ny farany ianao zany zao zany misy afatra ho anareo zany zao raha afaka miaritra eo ianao mandalo ny fanakiviana rehetra mandalo ny lainga ny devoly rehetra na de ilay hoe ilaina elana amiko aza raha afaka miaritra an'izao ianao satria ianao fa zany nasain'Andriamanitra nataonao raha afaka miazona izay nasain'Andriamanitra nataonao ianao de ho arak'izay nangatanao zany ary natoky zany Elisa niaritra zany hatramin'ny farany nahazo anjarandroa tamin'ny fanahin'ny Eli izy
Firy aminareo zao ny tiana nanjarandreo amin'ny fitahina eo amin'ny fiainany. Firy aminareo ny tia vitany andraiky ny eo amin'ny fiainany. Ditanareo zao, mila miatrika izany rehetra zany ianao, fa tsy mitsoaka zao. Samoela voalohany, 7:10. Ao jerena aloha ny 2:7. Voalohany aloha, mety ho hainareo na tsy hainareo zay nisy teto fa raha lazainanareo aingana zany. Ny lehilahy Israely rehetra zany, ireo miaramila ny Israely, teny andohasa de norahonan'ilay olombe ry zareo Goliata. Fa tsy nisy sa niatrika olombe io, tsy nisy. Fa lehilahy mpiandro indray Davida, zay nalala ny Andriamanitrany. Nanao hoe maninona ary no avelanareo miaika ny miaramila an'Andriamanitra io olombe io. Raha tsy misy olona sa manohatra azy, za no andeha hiady aminy. Zao ny zavatra voalohany tranga taminy de Saoly niteny taminy. Tsy vitanao zany kely loatra ianao. Fa namaly tam'izay nataon'Andriamanitra taminy izy. Davida tsy de tena liana loatra tam'izay afaka ataony, fa hainy zay hain'Andriamanitra tao. Ary tsy mila manomboka amin'ny tena tsika zany sika, mila mijery an'Andriamanitra sika de mahalala zany miaraka aminy fa hoe hainy ny zavatra-drehetra. Eto venareo androany manantena fa ny olona ato amin'ity hevitra ity de mampahirezina, hiezaka daholo. Manantena fa ny olona zay mijery tele zao de nahazo zava-dehibe zay mitombo ao anatinao ao, zay milaza koe za tsy mba hialy zany, za ijoro foana. Ijoro foana za tsy hialy zany. Ijoro de amita izay anjara andraikitro. Amen. Ka ny zavatra voalohany ilaina ataonao de miala amin'ny tsikera sy ny tsy finoan'ny hafa. Samuela voalohany 7:7, ary Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy hoketraka amin'ilay io ny fon'ny olona, fa ny mpanomponao andeha hiady aminy. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toanao niady amin'ny Filistina io. Misy fanakiviana eto aloha. Tsy toanao niady amin'ny Filistina io, satria mbola zaza ianao. Fa izy efa mpiady hatrizay ny ainany. Fa Davida ny toy ny teny ihany, afaka hiady ah. Ny zavatra faharoa ilaina ataonao raha te andresy ilay olambe ianao de nitadidy ny fandresena lasa zay nomen'Andriamanitra anao. Firy aminareo zao nefa nana fandresena tamin'ny fiainanareo taloha. Firy aminareo nefa nahita fitsarana tamin'ny fiainana. Zany zao mety fotsiny hoe tahaka ny hoe adalana roa no anaovako zao amin'ny fiainako zao hoe tena tsy vitako zany, tena otra ny ala. Satria za efa nanano fandresena maro, zay afaka hitodiako foana. Marina rehefa sendra sarotra ianao, aza misaina fotsiny zay tsy ho vitanao, fa mba todio zay efa mba vitanao. Itodio zay efa nitondran'Andriamanitra anao ka nanafahany anao tam'izany. Aza mijery zay tsy maintsy mbola lehanao, fa jereo ny alavitry ny efa vita. Fa Davida tonga de namaly an'i Saoly zao, tadidiko ny liona, tadidiko ny bera, fa tena ndraisiko tamin'ny sominy zany liona zany. De nafaty ny liona sy ny bera tamin'ny tanany mihitsy izy. Ka mila mitadidy ny fandresena lasa ianao. Ny zavatra manaraka ilaina ataonao raha te handresy zay ngeza indrindra ianao de ny miteniteny mitory fandresena fa tsy teny faharesena. Samoela voalohany 7:9 sy 7:10. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako. Zao zany zao tamin'ny Goliata nanamavo an'i Davida. Manao izy ary ianao, izy ianao maikely io zazakely tsy. Hoy Davida hoe androany no anoloran'i Jehovah anao eto an-tanako, de ho vonoko ianao, de ho tapahako ny lohanao, de homeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatiny miaramila ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatry zao fiangonana rehetra zao fa Jehovah tsy mamonjy amin'ny sabatra sy ny lefona, fa any Jehovah ny ady ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Eny ary ty zao fanambaranao anareo. Aza mba miazakazaka amin'ny olanao manakombava. Mara zany miaraka amiko ianareo. Aza mankeo amin'ny olanao be mikombombava zany. Mila miazakazaka eo aminy ianao sady milaza hoe aiko hoe iza sady anizako zanak'Andriamanitra velona
fa mpandainga ianao sady tsy aresy azany zany zavatra nolazain'andriamanitra fa afaka ananao teny fikasanany amin'ny teniny zany ary tsy anao tsy misy ny tsara indrindra nolazain'andriamanitra ho afaka ananako zany a inonareo ave za tsy hialy zany de manosokevitra mba hiditra ao amin'ny efitra ianao de amela zany ivo sokafy ny vavanao de mitenena mafy ianareo rehetra ny fanaovanan'izany manambo fotsiny miteny zay tokony lazaina de rehefa manam-potoana ianao teneno am-po ny tenin'andriamanitra de aza miteny amiko hoe madama tsy mahay migonongonona nareo lehibe izay atao anatiko mitondra fiara lehibe izay atao anatiko noho zay eo am'izao tontolo zao tsy ambinina ny fiadihana zay natao hanoerana hotsoina avokoa ny lela rehetra mamorona lainga amelezana afaka mandresy ny olambenao ianao de afaka mahita ny fiafaran'ny fahatateran'ny nofinao ary tena mino aho fa betsaka aminareo ny tena mahavita izany mino aho fa andriamanitra nanao nareo tamin'ny toerana marina sy fotoana marina ary andro mety amin'ny toerana mety amin'ny conféransa mety sady tsy tia ny aly zany ianao fa tia ny joro ianao tia ny joro ianao de ilaza hoe za de hiatrika ny lalana rehetra tian'andriamanitra isiady ahazoko zay tia no ho azoko rehetra de ho faranako zay efa natomboko marina mijoro ianao de mefideran'andriamanitra amen 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 amen